Eo amin'ny vaovaon'ny toetrandro kosa indray dia niena ny herin'ilay rivo-doza Abelaka nivadika andro ratsy izy amin'izao. Any amin'ny 520 sy 500 kilometatra avaratra Tsinanana Talàna no misy azy. Ahery kosa nefa ny onjan-dranomasina ho an'ireo mpiandrika. Fanampanazavana mahakasika izay lafiny toetrandro izay indrindra. Any amin'ny 520 sy 500 kilometatra avaratra Tsinanana Talàna no misy ilay rivo-doza Abela, mitondra rivotra hatrany amin'ny 510 kilometatra isan'ora miaraka amin'ny tafiotra hatramin'ny 70 kilometatra isan'ora i Abela. Ivadika andro ratsy na depression tropicale kosa indray ity rivo-doza ity any amin'ny folo oralina any araka ny vinavina ny sampana mpamantatra ny toetrandro. Raha oharina amin'ny tanànan'ny Toamasina dia any amin'ny 700 kilometatra avaratra Tsinanana no misy azy. Araka nambaran'ny tompon'andraikitry ny fampahafantarana ny toetry ny andro hatrany dia hiena hatrany ny heriny. Tafiakatra hatrany amin'ny 3 metatra kosa ary mety mbola hitombo noho izany ny avy onja ka ahery ny ranomasina any amin'ny morontsiraka Tsinanana Ray Manontolo hatrany Dego ka hatrany Taolagnaro. Tsy tokony hiandrika araka izany ireo mpendrika Androany sy Rahampitso. Isy ny andian-drahona any amin'ny morontsiraka avaratra Tsinanana, Atsiranana ka hatrany Toamasina. Na eo azy zany rehetra zany dia volinandro irinina hatrany no manjaka eto amintsika raha ny fanamafisana nentin'ny sampana mpamantatra ny toetrandro Ampandrinomby. Mangatsika ny andro, manorana ny Tsinanana, malomaloka kely ny eto afovoantany, mazava ny lanitra any amin'ny ilany andrefa.